Salama daholo e. Elaela indray zany tsy niresaka momba raharaham-pirenena nefa le raharaham-pirenena toa ohatran'ny miazakazaka be ihany a sady mamahiva ihany. Ty resaka colonel Patrick ty a, ahoana fahitanareo azy fa fahitako anazy aloha de ohatran'ny inona moa zany misy dakatsimbadika ao amin'ny fitondrana ihany le izy, satria ahoana moa ny ahafahanao itsoka ao anatina akanjo gendarme natao ara hoe tsy tao amin'ny violon fa hoe tao amin'ny birao de aveo araky ny inona moa zany resaka mandeha de hoe misy parole izy da hoana afaka tsavikina ambony varavarakely de tsapokina varavarakely mbola eo ihany fa gendarme firy eo ary ny kan gendarme sy ny miaramila tsy maintsy misy an'ireny le inona moa zany misy vatatay miambina foana reny tsy maintsy misy miambina na am'le fivoahanao am'le bureau na ery vavahady be tsy maintsy misy miambina, tsy maintsy misy olona foana mahita hoe andro amin'ny 5 maraina zany ve ny gendarme tsy fa mikarakara anao rassemble masetra rehetra tsy sahita mihitsy ve. Fa ny tena marina misy dakatsimbadika miaraka fitondrana io zavatra io ary ohatrany manamarina an'izany tsisy réaction mihitsy Andry Rajoelina, tsisy hoe enquête be tena hoe iza daholo de inona moa zany anaovana enquête daholo ianona sy ianona, tsisy resaka tonga de loza lery manao tourisme fitsangatsangana ny Triara, fitsangatsangana any Nosy Belleville setra rehetra de tsisy quoi mihitsy, de manao déclaration izy zany de tsisy quoi mihitsy. Zay profo anankiray hoe mety tsy fombako miaraka amin'ny Andry Rajoelina iny ko iny zay ray. Fa raha maharaka an'izay de manino ny colonel Patrick tsy miaccuse ninina ny Andry Rajoelina mihitsy fa de izy moa raha vatomanga foana no hitrikitrihany tokony samborina, tokony enjehana, tsy amelako i raha vatomanga. Nefa moa raha vatomanga sy Andry Rajoelina haitsika ihany sao de mba mpinamana ihany reo na zay indrindra le mahatonga le resako hoe sao de tsy mpinamana tampoka atsony de manelingelina ny Andry Rajoelina moa izy Rajoelina moa anana azon-damosina sy anana décision amin'inona fa la France zany mety tsy mirevitsony ny izy moa raha vatomanga de tadiavana excuse ahoana ny fomba anakopiliana anazy, satria taloha raha vatomanga ny lainy la France any tamin'ny inona moa zany resaka jet privé l'État de Japon, de aveo nisy koa olana tamin'ny resaka trano tany amin'ny le Valois Perret de mbola ohatra mifanaraka ihany ny frantsay sy raha vatomanga. Fa zao angambany mety inona moa zany manembatsy manao frantsay na misy tombotsoa tsy arahana tsony de tadiavana kopila de ahoana fomba kopily anazy de ifetsiketsehany io ifetsiketsehany io zany no mety anaovana an'izy fa tsy moramora l'izy raha vatomanga enareo ihany fa olona ianao zany manana armée manokana mihitsy sa tsy vitany manana armée fa anazy koa ny inona moa zany tafika sy ny gendarme malagasy, ny mpitsara sy ny rehetrarehetra sarosarotra ihany. Fa itsika moa zany inona moa zany amin'io Madagasikara de mipitrapitra fotsiny tsika namositra alika zany tsika gasy tazana zay tiany raha atao fotsiny fa de tsisy afaka alohan'inina de élément fahatelo hitako manamarina zay tez zay de zao indray hoe asiana resaka fanasorana ny tsay Christian de araky filazany Gasikara de hoe misy député ao amin'ny Irmara mihitsy anankitelo efa resaka no motion de censure de
député Irmara moa izy i député Irmara ka tsisy azo namositra tsy mideside inona tsisy zavatra ataony mihitsy fa manatanteraka fotsiny zany hoe ny Madagasikara mantsy zao ny pouvoir législatif lasa pouvoir exécutif ny pouvoir exécutif zany hoe ny député dia iraka fotsiny manangatanana fa ny filoha zany no miteny zavatra tokony ataony député raha ny eran'izao tontolo zao na ny firenena isan-karazany dia inona moa firenena isan-karazany dia ny asan'ny député dia ny manara-maso zavatra ataon'ny filoha exécutif zany io ny exécutif mamolavola lalàna ny ataony dia micontrôle ny asan'ny exécutif fa ny antsika ny député ay raha tokony izy koa tokony misolo vava amin'ny vahoaka raha misy etaeta amin'ny vahoaka ny tsy revena rangahy zao tsy mety rangahy zao amboara dia izay ny asan'ny député fa antsika ny député inona moa zany irakiraky ny filoham-pirenena irakiraky ny exécutif zay mbô zao indray ny atao dia raha vao misy zavatra mitranga zany député tsy zavatra tapahany mihitsy zavatra ataony mihitsy fa miandry zay baiko avy any amin'ny filoha ka matoa hoe lazany gasikara fa misy député Irmara inona moa zany anankitelo mikasakasa ny fanonganana ny Saint Christien dia dikan'izany ka iza moa Saint Christien efa fantatsika ihany fa inona moa zany raha vatomanga premier ministre atsika zany misy tompony misy tompony iny dia iny zany inona fandehana tsy maintsy iny foana ny premier ministre fa zao maninona izy nozongozona indray am'izao efa natao efa lany tamin'ny signature tamindray mandery tamin'le motion de censure hoe 105 député vony analana azy dia nisy mipirapaka be any ratsona tandremo asa sorony io miazakazaka tany amin'ny arena hoe avy ity daholo izy ino ty ataony santy vo teny mafy mihitsy Christine Razanamahasoa tamin'izay fotoana zay tena toa tomany mihitsy hoe ino ty ataonareo ty le député atsika teny vasavansan'ny président dia najanona le motion de censure zany tsy zay nanao solian'ino fa manino izy zany zao ndray ataondray motion de censure efa natao laly izy efa nafeno signature dia aza atao dia zao ndray dao ndray atao satria qui dit Saint Christien dit izy moa Ravatomanga dia eo zany mety ahitantsika an'izy hoe misy ketriketrika ny Rajoelina sy la France hoe tokony inao zany ajanona am'izay ny zavatra ataony Ravatomanga fa dia eo tsika zany mijery ny fandehany eo fa araka teniko teo hoe tsika gasy tsy tompon'ny firenena tsika gasy fa inona moa zany tsy mpindrana akory ara fa mipetraka fotsiny mitingitingy fotsiny sika gasy mitingitingina fotsiny eo ambony vato dia zay tiany lalaovana an'io firenena io zany hoe ny toerana ipetrahantsika azon'olona angadiana ny inona moa zany nakibotana toerana ipetrahantsika azon'olona roan'olona androandroany hoe mela eo amin'ny trano lahy eo lahy lahy tsy manisy mahineria mandehandeha retsery azon'olona samborona zay ny situation misy gasy am'izao fotoana zao tsy tompony inona moa zany safidy na hifidy président na hifidy député na hifidy président fokotany ara gasy tsy tompony safidy dia raha misy zany le resaka teniko teo hoe ty affaire colonel iza moa colonel Patrick ty dia tsika zany dia ohatra ny ataoko zao manao analyse fotsiny manao tombatombana fotsiny fa dia miandro fotsiny zay sitrapony dralahy eo zay ihany aloha fa dia inona moa zany beau week-end daholo saika adiniko détail important ohatra rehefa nitsoaka tao i colonel Patrick dia ahoana moa zany no ahafahan'ny colonel Patrick tsy haiko mandeha taxi sa mandeha inona dia mandeha any amin'ny aéroport sa mandeha any amin'ny inona moa zany any amin'ny port sa ahafahany mitsoaka mandeha andafy satria araky ny fahitantsika azy dia efa andafy le ry izy miteny aty ivelany andafy le ry zany hoe zany afaka voaka ny aéroport raha voaka ny aéroport qui dit aéroport dit quoi police de frontière sy ny retraretra
zavatra mivoaka rehetrarehetra na volamenana inona de fantatry ny fitondrana daholo ka le izy zany afaka mivoaka ny aéroport tsy sarakaraka hoe iza ny asa atao tamin'ny oro io tamin'ny firy izy mety mivoaka tao avy ao inona andehanana tsisy resaka mihitsy satria arzay am'izay fantatry any Rajoelina io zany ary mety izy fikan'le rony mihitsy zany io zany de ohatra mitsoka izy zany de oaiza moa gasy efa mitsoka tsy maintsy la France raha mitsoka la France izy de angataka asile politique la France de tsy fantatry any Rajoelina ve ka qui dit la France dit quoi qui dit la France dit any Rajoelina frantsay de tsy azo atao ve ny ina moa zany no manenjika n'iny any na miteny hoe zao satria nange gadra lefa quelque part afa ohatrany hoe fanisoa hoe mety misy resaka politique hoe asile politique ohatr'izany fa tia gadra lefa de mety possible atao ny demande d'extradition na tsy aiza atao zay re de ty resaka Tchad indépendant ty Tchad indépendant moa zany fa betsaka zavatra nresahany teo de avy eo izy nivadika Afrique indépendante moa zay no fandehan'le izy ka io Tchad indépendant io de diso fihevitra ry mpinono isany fa tsy possible mihitsy hoe fanirisoa ny tompony io tsy possible mihitsy satria ny langage ny fomba fanoratra amin'ny Tchad indépendant de fomba fanoratra tena ina ma zany mpanao gazety raha ohatra fa ny isoa miteny raha ohatra miteny frantsay de miteny frantsay correct normal fa le Tchad indépendant tena amin'ny style amin'ny expression style amin'ny inona moa zany rhétorique style amin'ny zavatra tena teny frantsay tena sarotra be mihitsy ary zay izy tiavany mihitsy le izy de zany hoe zany tsy écriture ny fanirisoa mihitsy io fa misy mpanao gazety tena mpanao gazety matianina any ka rehefa dinio koa inona moa raha ohatra ka Tchad indépendant any Tchad le gazety inona moa raha ino Tchad indépendant eo any Madagascar zay problème Madagascar ina raha iny an'izany ary amin'ny plusin'izany any Tchad raha tsy diso ato tsy teny frantsay ngambany any fa teny hafa de teny arabo de manino zany ty miteny frantsay mahiteny frantsay be ary s'intéresser akaiky a Madagascar zay ray tsy vita no s'intéresser akaiky a Madagascar fa manana information tena détaillé mikasika ny zany de ahoana moa raha ohatra ka mpanao Facebook na hoe iza mpanao Facebook ohatra hoe influenceur na ohatra zany mpanao Facebook ahoana ny ahafahan'ny mpanao Facebook na mpanao gazety fotsiny am'izao anana information détaillé sy enjana be ohatra reny da fanirisoa zany tsy possible araky tenako teo de raha olona mantamanta koa raha olona particulier tsy possible anana accès amina compte offshore anana accès amina resaka BDB fa eo indrindra ny tiako tenena hoe mety agent secret français no manao an'ireny olona manana moyen ohatrany hoe la France na gouvernement malagasy manana moyen tena avo lenta no afaka mamoaka an'le zavatra reny ka zay no tenendriko hoe misy tsy kombakomba avo lenta io resaky io fa tsy hoe colonel Patrick nitsoka fotsiny de Titleri te hoala leka Titleri de avy eo le ideo tena hoe za ela zao samboroka anao zao anao zao de any Rajoelina zany amin'io de mandeha manao ina zany kawitry fotsiny le Renosy Belleville ry hoe tsy taiko le ritsy koa satria justement zalany miarako zalany miarako zay zany vao tena tapitra le izy sura daholo